hoantsika vahoaka ny Antananarivo mpanaraka n'ity televizion ity ny ekipan'ny vavaka ankisisika be eto Madagasikara dia manasantsika rehetra hiaraka ho tonga ny alatsinainy manomboka amin'ny 12 ora tsy diso ka hatramin'ny 2 ora tolakandro eto amin'ny trano fivavahana vaony oloko Mongote Andrefanamboto Janary. Vavaka ankisisika be tsy manaiky raha tsy tahin'Andriamanitra, tsy manaiky raha tsy mahazo ary tsy manaiky raha tsy tonga any amin'ny fandraisena faratampony. Tokava daholo tompoko. Nareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Itombo isanandro ao aminao zany fiadanany tompo izany. Alleluia. Tamin'ny herin'ny androany dia niresakitsika ny amin'ny hoe Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny filaminana sy ny fiadanana. Ny devoly nefa tsy ho avy raha tsy anakorotana, hamono ary andringana. Ny efa mazavaka teo tamin'ny hery ny famaritana ny atao hoe paradisa. Ny atao hoe paradisa dia ny zavatra rehetra zay no manin'Andriamanitra no tenenin'ny vavany ka tanteraka dia nampiana olombelona tsy nanota. Nampiana inona? Olombelona tsy nanota. Dia rehefa tonga tao ireo olombelona tsy nanota ireo, dia izay ny famaritana ny atao hoe paradisa. Indrisa nefa fa zavatra kely tsy toy inona, voankazo efa niraran'Andriamanitra no nandraman'ny ramatoa indray, dia lavo ny zanak'olombelona ary tafiditra ny fahotana, dia votsitra ilay paradisa. Fa ozy izy ny Baiboly manao hoe no tiavin'Andriamanitra fantatra loatra izao tontolo izao ko hanomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. No ny fitiavan'Andriamanitra dia izao tsy nahatsindry ny fony Andriamanitra satria toetrany mihitsy ilay manam-pitiavana, dia tia no averina io paradisa io. Io anefa ny tsy niverina tao amin'ilay toerana tany Saedena tamin'izany fotoan'izany tsony, fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo izay namonjy antsika, ao no azahoantsika n'io paradisa io. Ary ndray andro any dia hihinana amin'ilay hazonaina ianao zay voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa mihinana an'io hazonaina ao amin'ny paradisa n'Andriamanitra io, dia tsy ho faty intsony mandrakizay. Alleluia. Zany no anisany mampisisika atsika amin'ity fivavahana ity. Ny fivavahana tsy zavatra resaka raha materielina fotsiny, hoe tsy manam-bola dia hivavaka, marary ny kiboko dia hivavaka, mandeha ranomasy foana ny masoko havanana dia hivavaka. Ohatrany misy kista kely ozy ny dokotera ho amiko fa 7 cm diny efa mafana fotampoka. Tsy zay. Fa ny marina dia izao, tiako hiverina ho amiko ilay paradisa n'Andriamanitra zay efa nomen'Andriamanitra atsika. Ary tsy sarotra ny atokavana ao anatin'izany, tsy sarotra. Mianatra ny tenin'Andriamanitra ianao dia makatò, dia tsy sarotra mihitsy io, fa tsy maintsy tonga voarainao io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Alleluia. Alleluia. Be dia be ny tokantrano mikorotana amin'izao fotoana izao, ary tanora maro, reny mpianakaviana maro no manenina satria nanambady ny vadiny io. Ndray andro zazao mihitsy dia efa nandray olona vala ampy 70 taona le ramatoa, dia le rangahy 20 taona.
de tonga teto tamiko teto i mamabe io de ozy le raha mamabe za aloha tsy vitako tsony mihitsy anaka nijanona aminy nampitondra ny mangidy ahy io rangahy io raha dadabe zany enina amby 20 taona de izy 27 taona tsy hiverina amin'ny tsony anaka zany hoe efa tena any amin'ny fanterana mbola misy olona manam-panirina ihany isara-panambadiana fitsabona no atao anao eto androany toro lalana ary za mino fahoriana ty fampianarana androany ty ho mamy be mihitsy ny tokantranonao ary na de anao zay teny manao hoe tsy sotry ny anahy ary tsy atakaloko ny anahy alleloia alleloia famitinana kely ihany tamin'ny herintsika de nianatra ny Kolosiana toko 7 izay 9:20 sa vafiry izy iny ny Efesiana toko 5:22 manao hoe ianareo vehivavy manekeny vatanareo ary ianareo lehilahy tiavany vatanareo zany hoe ny ataontsika lehilahy zany tsy hoe variana amin'ny karama fotsiny tsy hoe variana amin'ny karama de iny ny vola ny tenin'Andriamanitra milaza manao ny atsamboan-tavanao ny hinananao iny tatana fa ny tena marina de zao mila fitiavana fotsiny nareo de raisiray ny baolina alleloia inona ny ilain'ny vehivavy fitiavana ary ny ilain'ny lehilahy inona manekeny vatanareo andraso amaky tenin'Andriamanitra anakatsika Petera voalohany toko 7 Petera voalohany toko 7 zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Petera voalohany toko 7 ny 9 voalohany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary toy izany koa ianareo vehivavy maneke ny vatanareo mba ho voataona ny fitondratenan'ny vavy izy mazava tsara zany mba ho voataona ny fitondratenan'ny vavy izy na de tsy amin'ny teny aza raha tahiny misy tsy manaiky ny teny rehefa hitany ny fahadiovan'ny fitondrantenanareo amin'ny fahatahorana alleloia mazava be mihitsy le hoe ianareo vehivavy manekeny vatanareo mba ho voataona ny fitondrantenanareo izy eto zany de miresaka ohatra hoe misy lehilahy anankiray tsy mpino ny vatanao tsy mino de nitoro filazany tsara taminy ianao dada tianao ane Jesosy tena tianao izy ho avy eny amin'ny raha ho any lanitra ane Jesosy tsy nataitra azy nampitahorinao indray izy tamin'ny bibidia misy azany bibidia zany ane dady 920 ohatran'izao ny tandrony de tsy netin'ino ihany izy de fampitahorana faratampony no nataonao taminy manao hoe ianao ty angamba ho tratry ny loza mihitsy anao voatsiaro an'Andriamanitra tsy nanaiky izy nampedina ny toko sandininy tsy nety nanaiky izy fa eto zao baiboly ny fitondrantenanao no aresy lahatra ny vadinao alleloia fitondrantena hitanareo ny vehivavy anankiray tsara fitondrantena dia ohatra hoe misy lehilahy anankiray ohatra hoe reraka avy miasa izy zao de ny zavatra mahafinaritra io lehilahy anankiray io tsy mivilivily lalana mihitsy io fa satsy le hitan'ny vadiny io vadiny mikarakara azy io vadiny mitondra tena tsara io vadiny manana fahamasinana tia mivavaka io manaja azy de resy lahatra ny vadinao fa ny zava-misy
tsy voatery ozo ny fisara-panambadiana no mahazo ny olona anankiray, tsy voatery ho asan'ny devoly ny maharava tokantrano anankiray, fa toetra na lehilahy anankiray na vehivavy anankiray maharava tokantrano. Ohatra sendra taravy miasa ohatra le rangahy de ozy le raha matoa, sao anao vao miditra ny trano, sao vao miditra ny trano efa sefany eny izao e, de masika, tena masika tsy manam-pitiavana mihitsy. Ato amin'ny mba maika an-talatsoratra masanaka antsika momba n'io resaka vavavava io. Ohabolana, ohabolana toko 5:10, ny 9:20. Ohabolana toko 5:10, 9:20, manao hoe izay malaky tezitra manetsika ady, fa zay mahatsiny fo mampitsahatra fifandirana. Averiko ndre mandeha, izay malaky tezitra manetsika ady, fa zay mahatsiny fo mampitsahatra fifandirana. Ohabolana toko 5:20, 2:20. Ohabolana toko 5:20, 2:20. Mitovy amin'ilay teo ihany. Ny olona mora tezitra manetsika ady, ary ny olona masika dia be fahadisoana. Averiko ndray mandeha, ny olona mora tezitra manetsika ady, ary ny olona masika dia be fahadisoana. Alleloia. Zany hoe raha misy olona anankiray zany tonga avy any izy, tonga dia tezitezi-poana, tsy fantatra hoe maninona fa tezitra foana. Misy karazan'olona mantsy tezitra foana izy, ninona ataonao tezitra foana. Ary misy mpivady dia tena ohatran'ny sobakaka mihitsy mamangana fosana, ny ray mototra, ny ray mototra, samy mototra izy anankiroa. Dia ozy izy ny baiboly manao hoe ny tohaim-po tahaka an'izany dia manetsika ady, manetsika fifandirana. Ary zany ny ambenana ny vava raha lasana bavy, rehefa maheno feo momba ny vadinao ianao dia ajanony any zany feo zany aloha. Fa aza tonga dia mitantara manao hoe zao ony ianao, zao ony ianao, ianao miaraka amin'ny vehivavy ohatran' zao, kopoka raiky ali mihitsy ony miaraka taminao, azo ny olona sara ane zany, azo porofona ane zany raha tsy matoky anao e. Tokantrano milamina korotana, hitan'ny olona mihitsy ony niaraka nareo e, nareo mihitsy ony teo ambondrona ony nareo niaraka e, aza mbola mandangeo ihany. Zao a, zay malaky tezitra manetsika ady, mahatonga fifandirana, mahatonga fikorontanana, sarotra mandamin-javatra amin'izao fotoana izao. Ary misy olona aza zay ny heverinao fanamanao akaiky, miandry ny anjerany tokantranonao io fotsiny. Noho izany a, zay ananana kolokoloy. Lazao ny aokaikinao, ino no anananao aloha dia kolokoloy. Alleluia. Aza manetsika fifandirana, aza malaky tezitra, aza malaky manozona, aza malaky miteniteny zavatra miopapa na eo amin'ny vadinao na eo amin'ny zanakao, fa manetsika fifandirana. Zao ny any mba zavatra tsapako amin'ny fotoana tezitra na ny fanahy masina aza malahelo, dia ny fomba atao rehefa tezitra mandehana mivoaka. Le mivoaka io tsy hoe mivoaka za tsy verina tsony, fa mivoaka maka-rivotra kely, ary ny fahatezerana azo tonena tsara. Ozy ny Salamo 4:4 manao hoe tezera fa aza manota. Zany hoe aza atao ny tezitra, fa tsy tokony hiteraka fahotana, tsy tokony hiteraka fifandirana, fa amin'ny fotoantsika mamboly fifandirana, mamboly ady, mamboly fifamalina, tsy ny olona ny velany no hafabaraka,
fa ianao ao anatin'ny tokantranonao ihany no afa-baraka ary eritrereo tsara ny ifamaly dia aninona azo diplôma azo master 2 sa ifamaly dia isy vola ilatsaka misy mana latsaka avy any an-danitra eo sa hoe zana resy fa lava be ohatran'iny lelako io fa resiko le ana lava be ny lela za zao mpandresika fahambaraka inona hoe ny anarany fahambaraka toneo tsara ny fo lazao ny akoatrinao toneo tsara ny fo rehefa mifamaly ny tokantrano tsy maintsy misy fifamaliana kely a misy io mandainga zay hoe ny anaindray aloha tena le paradisa tamin'ny andro ny adama fo nisy tsy mbola nanota mihitsy fa misy korotandrotana kely madinidinika io a fa azo alamina tsara alleloia zay anankiray amaky andalatsoratra masina anankiray tsika ty zavatra ty dia tena hidirako somary lalindalina kely androany satria mahasoa sady mahasoa ny tanora tya no mahasoa atsika rehetrarehetra Korintianina voalohany a toko fahafito Korintianina voalohany toko fahafito ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fanambadiana ary ny amin'ireo zavatra nosoratanareo dia tsara amin'ny lehilahy raha tsy mikasibe vavy akory anefa noho ny fitsangajangana dia aoka ny lehilahy rehetra samy anana ny vadiny avy atao amen zany ary eo koa ny vehivavy rehetra samy anana ny vadiny avy atao amen koa zany sœur aoka ny lahy hanao izay mety atao amin'ny vavy ary mba toy izany koa ny vavy amin'ny lahy raisy raihatra ny baolina aloha eo tsisy mahazo tompony mihitsy eo alohatra eo andiny ny faefatra ny vavy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny lahy ary mba toy izany koa ny lahy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ho an'ny vavy itekitsika fa tena mitovy mihitsy alleloia tsisy maharesy zany mihitsy eo sao dia misy lehilahy tena miseho anina be hoe manana tompony mitovy io alohatra eo ny andiny ny fahadimy aza misara-pandrinonareo raha tsy amin'izay andro sasany hifanekenareo ho andro ivavahana nefa mbola iraisanareo fandrina ihany indray mba tsy hakan'ny satana fanahy anareo noho ny tsy faharetanareo fandeferana nefa naonovako izany fa tsy mandidy aho fa tiako ho tahaka any ny olona rehetra kanefa samy manana izay fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra nomen'Andriamanitra azy avy izy ka ny anankiray toy izao ary ny anankiray toy izao alleloia toy zanakely ihany fa hoy izao amin'ny tsy manambady sy ny mpitondra tena kosa tsara aminy raha mitoetra tahaka izy nefa raha tsy maritra izy dia aoka anambady ihany fa tsara ny manambady noho ny omaimay alleloia lazao ny aokatrinao tsy fahotana ny manambady alleloia tsy fahotana ny manambady ny Paoly apôstôly no mampianatra eto dia ny zavatra ampianarin'ny Paoly i Paoly tsy nanambady dia hoy izy manao hoe tiako ozy raha hitoetra tahaka any ny olona rehetra zany hoe raha misy olona zany tia nahaka ny Paoly dia tsy maty antoka Paoly apôstôly zany sady lehilahy nampiasain'Andriamanitra manana sambo faran'izay raitra indrindra maneran-tany mitety firenena eropeanina maro zany hoe raha tia hanambady izy afaka nanambady ary tamin'ireo toerana zay nalehandreo dia zao zavatra nahavariana raha mamaky ny tantaran'ny Paoly ianao tsy misy na dia firenena anankiray azy ka nahatonga ny Paoly hoe lavo tamin'ny fijangajangana tsisy tany Grika izy tany Roma izy tany amin'ny Mesopotamia zany izy tany Liban izy tany Syria